Commune Antananarivo renivohitra tsy voalohany karaha manodiasa. Tsena Barcelona Nosiala oravana fa hisy fampisehoana eny an-toerana. Tondra ankehitriny hiamafy ny krizy raha mbola ho eo ireo hoy ny profesora Rakotombo. Falitafahoana aminao indray ny tenako anatin'ny fampalalam-bavao ny MJS amin'ity alatsinainy fahafolo ny volana Jolay ny taona 2024 ity manolotra ny arabary tomboky kilasy tomboky vavy manasanao anaraka ny fotoanan'ny vavao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany ary dia ho zava-doza ny tranga eto Madagasikara raha toa ka hoe-keny fitsarana avy momba lalam-pandrenana na ny HCC indray ny fironsako fidiny Andry Rajoelina raha toa ka mbola ho kandida izy amin'ny fifidianana 2024 hoy nambarany mpamakafaka raharaham-pireneny Constant Ravelson. Fotoana izao anovana ny lalam-pifidianana dian'izao hiatrany ity mpamakafaka raharaham-pireneny ity satria hita fa efa manangasanga ny zava-doza mety hitranga eto Madagasikara raha toa ka ekeny HCC firotsany Andry Rajoelina efa hita fa mizaka ny zom-pirenena frantsay io. Fanadiadiny Asina Andriamalala sy Manora Andriamalala. Ifamono eto ny gasy samby gasy raha toa ka hoe ny HCC na ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny firotsahany Andry Rajoelina ho kandida amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena amin'ity taona ity noho izy efa voamarina fa mizaka zom-pirenena frantsay. Anjaran'ny fitsarana no manenjika ny Andry Rajoelina no io fizakany zom-pirenena frantsay io fa ny mpanao politika kosa ny tokony mihevitra ny tsy iverenan'ny fampitam-bahoaka tahaka ny nataon'ny Andry Rajoelina tamin'ny taona 2024 intsony manomboka izao hoy Constant Ravelson. Ny any tena zava-dehibe dia hoe manomboka zao tsy tokony ho isy tsony karazana kandidatura tahaka ny an'ny Andry Rajoelina. Any ny resaka le firenena ny resaka. Fa lefa teo aloha teo zany raha nisy ny fitsarana sy ny sisa zay mahazo azy ihany momba an'iny. Misy mepanga hoe haute trahison, misy mepanga hoe fisolokiana, imposture sy ny sisa. Marina daholo zay fa tsy zay ny tokony ho tena vaindondra raha zao iny dia isy ny fitsarana raha anao fitsarana sy zay mitory azy mifanilika momba an'iny. Fa ny tena zava-dehibe amintsika dia hoe rapitso raha anao fifidianana mbola isy ve karazana Andry Rajoelina afaka irotsaka no le maolo-pirenena vahiny azy. Ifamono eto tsika raha zay ny avela ndendeha fotsiny amin'izao. Zavatra za tsy manao hoe avelavela fotsiny ihany le efa nataony fa misy ny natao hifantoka amin'izay. Fa ho anay mpanara-maso politika sy ho anay mpanao politika dia hoe ty fireneny ty ve avela mbola isy ohatr'izay ihany rapitso. Valiny tsy afaka ekeny zany fa tsy maintsy amboarina ny lalam-pifidianana mba tena hisoroka an'izany tsy isy tsony. Araka izany dia tsy natao alaolana tsy kitihana ny lalam-pifidianana ny fotoana ho hiatrany ity mpamakafaka politika ity. Ireo masovoio vahiny sy ny mpamatsy vola raty eo mitaky ny anatsarana ny rindram-pifidianana ary fepetra takiana izy ireo izany atao riny ny fifidianana tamin'ny taona 2024. Anisan'izany ny fanatsarana ny lalàna mifehy ny pré-campagne sy ny filoham-pirenena amperinasa mety ho kandida. Tsika miteny zao campagne angeny ataon'ny Rajoelina zavatra raha-panjakana sy fitokanana zavatra ny fanjakana zava-bahoaka hoentiny anaovana hanindraindrana ny atoko zany hita hoe tsy voafaritra mazava tsara ary entitra anatin'ny lalam-pifidianana hoe ataonao ahoana zay fonctionnaire tratra mampiasa ny fahefana amin'izany na zay miaramila tratra mampiasa ny fahefany amin'ny anohanana na hikakana kandida tsy voafaritra mazava entitra zany. Tokony amafisina ihany koa ny lalàna momba ny famerana ny vola ampiasany kandida sy ny loharanom-bola ampiasany ka ao anatin'izany dia tokony amafisina ny fahefana ananan'ireo sampandraram-panaramaso ny vola ny kandida. Takizay koa amin'le fampiasana vola amin'ny campagne na amin'ny pré-campagne. Ahoana tsara ny amaritana an'io hoe ohatrinona ny azo faritana. Izy ny tena tompona antoka sy tompona andraikitra ary na sazy ho an'izay tsy mamoaka mazava ny compteny amin'le propagande ary ho an'izay mandika an'le fetra ny fanarahana ina sazany.
sa hoe defa lany izy defa zay aloha fa defa menomenina fotsiny eo le comité de contrôle du financement de la vie publique zao iny zao tenen'reto tandrefany reto hoe mba jereo zay tokony ho fahefana io iny zao de mitaraina mihitsy hoe tsy raha iny zay candidat teto tsy misy manome compte de campagne azy tsy misy mihitsy zay azony atao ho an'le olona minia tsy manome compte ary raha misy moa ny mihoatra n'le fetra hoe vola tokony ampiasaina amin'ny fifidianana voalohany tsy hita an'izay fetra zay tsisy nanapaka andreo zao le fetra faharoa tsisy azony atao zany tsy maintsy miditra amin'ny lalam-pifidianana zany arak'izany dia tompon'andraikitra amin'ny zavatra mety hitranga aorian'ny fifidianana ny filoam-pirenena ankehitriny sy ny mpiara-miasa aminy noho izy ireo miziriziry tsy mety anatsara ny zotra mpifidianana. Ny pejiny politika izay hatrany 5 taona mbola hitondra angidim-piainana toy izao ny malagasy raha toa ka tsy mitandrina amin'ny fifidianana ho avy io ho kosan'ny nambarany professeur Jean-Louis Rakotoambo tsy maintsy kiribiby ametraka ny olona mpanjana tany ankolaka ka tokony ho fakafakain'ny malagasy tsara io ireo izay milaza fa irosaka hofidiana ny mpitondra ankehitriny raha teo efa fantatra fa tsy malagasy ho hiatran'ny nambarany Charmano Menjanary Manora Malala. Ny hita ray marika rehetra dia milaza mazava fa tsy misy tombotsoa ny vahoaka malagasy teto Madagasikara tao anatiny 5 taona. Mitombo ny tahan'ny fahantrano. 470 faingo 300 ny taona 2024. Niakatra 770 faingo 300 ny taona 2024. Ary raika amin'ny 20 faingo 100 ny taona 2024. Raha ny antotanisana avoaka ny banky iraisam-pirenena. Aina efa mananika ny 700 hatramin'ny faran'ny taona 2024. Izay mamarana tanteraka ny tompiasany ity fitondrana ity. Ao anatin'ny situation chaotique tsika izao amin'ny lafiny rehetra tsy hitentsony ny crise sociale, ny crise économique, sy crise politique fa ny crise institutionnelle koa ao anatin'ny situation chaotique tanteraka tsika satria ilay Andry Rajoelina izay andeha ataoko hoe tsy nilaza ny marina hoe tamin'ny candidaturany raha ny tena tokony ho izy dia nametraka ny certificat de citoyen de nationalité malagasy izy fa tokony niteny koa hoe za efa citoyen frantsay fa tsy nataony zay dia zao izy hita fa olo frantsay pur sang izy zany zao raha taratasy tsy tokony hitondra firenena hafa-tsy hoe voazanaka angamba io firenena raha io. Tsy tongatonga ho azy ny tsy fahatongavany ministry ny raharaham-bahiny frantsay teto Madagasikara tamin'ny ora farany ho hiatran'ny nambarany. Mahatsapy izy ireo fa vao maika anapirofo ny zavatra afen'ny ny fitondrana Rajoelina amin'ny malagasy izany fahatongavany eto izany. Na ny frantsay dia ao anatin'ny situation chaotique koa izy satria tsy hita zay lalako mbana izy ty olona ho tohanany atolony ambadika mba hiaro an'ireo tombotsoa an'ireo teto amintsika amin'izao fotoana izao. Mampatsiahy foana ihany ny frantsay manana tombotsoa be arovany eto miaraka amin'ireo de pakistanais de nationalité française ireo tsy maintsy mitady olona izy apetraka eto nefa bloqué satria tsy mahita olona tena hoe azo ny antoka ho tohanany andehany amin'ny élection. Ny tohanany amin'izao fotoana izao dia ny Andry Rajoelina ihany satria no afaka fandona amin'ny président Ravalomanana afaka manao blocage amin'ny alalany fomba mamoehitra ny alabatsy ny sisa eto atsika ireny. Aina mafy ny mety isin'ny crise raha mbola misiriziry hitondra firenena hatrany Rajoelina ho hiatrany ny nambarany. Dia Andry Rajoelina fantatra les préparatifs amin'izao fotoana izao fa manao manœuvre électorale be mihitsy izy any fotony any amin'izao fotoana izao izay tsisy maharaka. Ny aty amin'ny mpanara-maso ny société civile 2 fokotany fotsiny mba harany ao anatin'ny 2 alina tamin'ireny reo fontanaliste électorale ireny banaka be zany any fotony any ny manœuvre électorale mahazo bicyclette amin'ny président fokotany, mahazo moto ny maire, mahazo 4x4 ny chef de district, ny izarana n'ireny ataotsy hoe kit solaire zay nolazainy Andry Rajoelina tato ato reny hoe tsy subventionné intsony ny pétrole lampan fa mena kit solaire amin'izay ny gaz ny sisa reny efa manœuvre électorale efa miseho. Mbola dingana ray zao tsika dia nireo fontanaliste électorale nefa be dia be lefa manœuvre électorale. Tokony ijoro ny malagasy rehetra tena tia tanindrazana ho hiatran'ny professeur Jean-Louis Rakotoambo.
Ny vaovaon'ny politika izay hatrany ary dia mitondra ohatra ratsy ho an'ny malagasy ny fiasiky ny fitondrana ankehitriny kosa nambarany loholona teo aloha Rémy Gabriel Rafidy Arson miteraka olana maro eny anivon'ny fiarahamonina malagasy izany ankehitriny ho hiatrany ny fanamafisany. Tany misy lalàna i Madagasikara ka tokony arahina ny lalàna ary samy tokony ho ambany lalàna avokoa. Jarmano Menjanahary sy Manora Andriamalatrany. Mivoaka ny feo amin'izao fa isy ny fikasana ampanao fivoriana tsara-potoana ho an'ireo député sy ny loholona mba azahoana manova ny lalàna amin'ny feny fizakana zoam-pirenena. Fahotana mahafaty no ataon'ireo loholona sy ny solom-bavambahoaka raha hiaro tombotsoan'olo tokana no atom-pisin'izy ireo, hoy ny loholona i Madagasikara teo aloha Rémy Gabriel Rafidy Arson. Izao fihetsika izao dia manam-pirofo sy manamarina fa tena tsy malagasy i Rajoelina. Ninona zavatra resanao meloka ianao tamin'ny fangatanao an'izany hoe zoam-pirenena frantsay zany fa ianao asa mieritreritra mbola hilasaka moa zany izy amin'ity taona 2022 ity fa io araka ny henontsika be dia be nge ny chef d'inculpation mahazo azy ya vokatra n'iny zavatra iny za tsy andeha tantara amintsika eto inona daholo moa le chef d'inculpation fa maromaro izy any ary efa misy fitoriana maromaro mipetraka eny amin'ny tribunal de première instance raha tsy diso alao ny fitsarana anao ny asany eto koa izay dia misarika ny fitsarana hoe mba anao ny asany araka ny tokony izy ka eto moa zany zahay mampanao politika anay dia andao samy itsonjo ny hoaviny ny taranaka varimandimby mba fitsarana ataoko hoe tsy mitanila. Ny vahoaka malagasy no mizaka ny vokatry ny fitiavantena n'ireo mpanao politika ho hiatrany ity loholona teo aloha ity. Ny lalàna ny tokony arahiny ho hiatrany ny fanazavana. Tonga amin'le teny frantsay hoe la loi est impersonnelle. Tsy natokana hoe andrakoto io na andrabe io fa natao an'ny rehetrarehetra io ary tsy misy olona natao ambony lalàna fa ambany lalàna daholo. Araha fosiny lalàna dia ampy ary tsy misy lalàna mbola ambony zany lalàm-panorenana zany ka tokony ajaina ny lalàna. Ianao ny safidy anana zoam-pirenena frantsay zay zaniko aminay olon-tsotra zany dia zay vazaha ianao fa tsy malagasy. Miteraka fikorontanana maro ho an'ny fiainam-bahoaka ny fitiavantena ataon'ireo miseho ho manam-pahefana noho ny vahoaka eto amin'ny firenena ho hiatrany ny loholona teo aloha Rémy Gabriel Rafidy Arson. Manjaka ny kolikoly, ny fitiavantena, ny tsy fanajana lalàna ary tonga hatramin'ny fifamonoana ny samy malagasy vokatry ny ohatra ratsy raisina amin'ny mpitondra ankehitriny. Ny vaovaon'ny raharaham-pirenena izay hatrany olona hitondra fiovana sy fampandrosoana eto amin'ny firenena no tokony apetraka eo amin'ny toeran'izany filohampirenena izany hoy ny olona nanaovan'ny mpanao gazetina efa Nadiadina Androany. Lasaka katerena tanteraka ny vahoaka malagasy amin'izao ka samy miandrandra izay fiovana izay avokoa. Ny lafiny sosialy, ny fahasalamana, ny fampianarana ary ny tsy fandriampahalemana no tokony atao laharam-pahamehana amin'ny fitadiavam-baolana hoy indrindra ny fanehoan-kevitrareo sendra ny onja lalaina Ranaivomanana sy Mbola Havatsara. Samy mahatsapa mahazava-dehibe ny firosoana amin'ny fifidianana ny olom-pirenena nanaovana fanadihadiana androany. Efa tafalatsaka tanteraka anaty fahantrana sy fahasairana ny vahoaka malagasy amin'izao ka mila fiovana ary olona manana vinana sampandroso ny firenena ny tokony hirotsaka ho fidiana fa tsy olona anao fampanantenana pôkaty fotsiny ihany. Taona manan-tantara ho an'ny Madagasikara sy ny malagasy ity taona 2024 ity izay fidiana ny olona hitany fa hitondra fiovana eto amin'ny firenena. Samy andrandra izay fiovana izay raha teo ny ankamaroan'ny malagasy. Amizay mba misy fiainana ambavany. Be da be zany ny sahirana amizay. Vidy sakafo zao no tena mafy indrindra. Zava-dehibe ihany ilay izy loha raha dinihana fa tsy ilay fiainana efa tsy dia mety loatra tsony. Lafo be daholo ny zavatra izy dia indraindray mba misy fiovana kely vetivety fotsiny. Fa izaho zao dia olona mahova zao fiaina zao no tena tiako e. Mahavita zao miovaova na salazana. Amiko aloha zany le izy ilaina foana le ilaina zany le fiovan'ny fiainana koa. Aloha aminahako manokana mafimafy kely le fiainana. Ny fiainana vidim-piainana mihitsy zany no sarosarotra kely. Io moa sady toerana fandebiasana koa le izy
dia aloha ny vahoaka ny tompon'ny fahefana sy tompon'ny teny farany mba ahafahan'ny vahoaka mifidy izay olona tokony tatana amin'ny firenena. Efa tonga koa zao ny daty tsy maintsy hirsoana ao anatin'ny fifidianana dia aloha ny vahoaka hifidy ao anatin'ny sehatra malalaka sy mangarahara. Raha amin'ny manokana zany dia ny anahy ny zavatra vita ilain'ny malagasy zany na resaka sosialy na resaka fotodrafitrasa ny fianarana ny fahasalamana ao anatin'izany daholo zany tandrify ao anatin'izay daholo tokony azo sehatra amin'izay filoham-pirenena tokony hitondra eo. Fahasalamana, fampianarana, fambolena, ny sosialy amin'ny ankapobeny mihitsy mipotika tanteraka nandritra ity fitondran'ity Camilla Renina. Anisan'ny efa nampafantatra ny firotsahako fidiany ho filoham-pirenena ny kandida Ravalomanana. Izy izay mitondra ny vinam-pampandrosoana MAPLUS, hijerena manokana ireo lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka. Anisan'izany ny lafiny ara-tsakafo, ny fampianarana, ny fambolena, ny fanamboaran-dalana ary ny fampananana asan'ny tanora. Ivadika amin'ny lafim-baovao fatanteraka kosa isika ato anatin'ny toy ny vaovao manaraka dia na resaka vao maraina ny tetsenivon'ny komina Antananarivo renivohitra ankeo. Niroso tamin'ny fitokonana mantsy sy ny mpiasa eo anivon'ity komina ity rehefa tsy mbola azo ny karama volana Jona dia tsy ankilany ihany koa dia raikitra ny fifahamalina teo amin'ny polisy munisipaly sy ny mpiasan'ny komina Antananarivo satria dia nosakanana tsy hiditra ny tokotanin'ny komina ny mpanao gazety izay tonga akavavao teny an-toerana ka nitarika fifahamalina teo amin'ny samy mpiasan'ny komina mihitsy. Charmano Menjanary, Manura Andre Malala. Raikitra ny fifamalina rehefa nandray fanapahan-kevitra nanidin'ny vavahady tsy hidirany mpanao gazety ny polisy munisipaly tsy nanaiky hatramin'ny farany ireo mpiasan'ny komina Antananarivo renivohitra izay nanao ny fitokonana ka namaky ny sakana nataony ireo polisy munisipaly ny sakana ny mpanao gazety tsy hiresaka tamin'ireo mpiasa. Ny mpiasa rehetra eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra no mbola tsy nandray karama volana Jona. Ny asa vita tsara na dia mafy aza ny fiainana saingy manao izay tiany atao tanteraka ny mpitantana hoy izy ireo. Tsy misy filazana ny daty hanomezana ny karama fa dia mangina fotsiny ny ben'ny tanàna mbola ampiana fampiororona indray aza izany hoy hatrany izy ireo. Olona hoe sy esclave zany zahay azonao nefa fijalinana natao metara ray volana foana karamanay nefa zay mandofa trano nanna hoaninay zany tsisy mahitiny nefa niasa mafy nefa ny karama tsy voaloha pesa komina urbaine Antananarivo faritra faheliny fijaliana foana dia nefa natamina songavan'olona celemery io dia mijaly foana zahay dia raha mitaky ny zoanay zay dia zay nafa hoe raha tsy mataty dia mametana démission olombelona ohatranao ihany zahay. Raha sy 31 dia le 7 dia le 5 aiza mpiasa komina mbola nanao an'izany tena mijaly mpiasa komina tena mijaly tsy haiko ahoana zany fa tena mijaly zao foana zany no fitaitainan'ireo mpiasa ireo isaka ny andray vola zany ohatry zao foana niasa midiresi foana isan'andro nefa niasa tena fijaliana le fandraisana karama saka ny andray vola zany dia hijaly ohatry zao foana zany dia mpiasa komina rehetrarehetra zany. Tsisy fitenena filazanandreo mpiasa re am'izao na am'izao ny karama atonga dia zao fotsiny tsisy fitenenana zany mba filazanandreo mba am'izao nareo na am'izao atonga dia dijadona fotsiny tsy mitsisy tsisy falatsiana tsisy falala-pomba mihitsy zany izy aminay mpiasa izy niasa mandeha foana. Tsy mbola nisy be ny tanàna tsy nahavoaloha karamana mpiasa izany teto anivon'ny komina Antananarivo renivohitra hatramin'izay raha tsy izao mpitantara izao ihany hoy hatrany ireo mpiasa. Savy zahay araky ny tenin'Andriamatomera manao hoe mety isy izy dia amin'ny 14 juillet zay vao andray karama mety tsy rariny angamba zany raha ohatra tena izy satria 14 juillet zany dia fetim-pirenena amin'ny frantsay raha izay faharoa zavatra resahanay aminareo dia ohatra zao nangatahako tompony andraikitry ny komina iva amaly raha ohatra ka diso ny zavatra resahako hoe mbola nanan'ny komina volany SMGD amin'izao fotoana izao droit de parking
2023 dia parkina le ara-dalàna ny volana février marsa avril raha ohatra ka efa voalohany 2023 zao dia atao aseho anay fa zany anisan'ny mahatonga ny karama mampiasa ny commune tara ho anareo vahoaka n'Antananarivo tsy te grevy izahay satria ianareo mandony karama anay mpiasa ny commune urbaine Antananarivo fa ny fantatray dia zao hoe misy tompona andraikitra mahatonga an'izao fijanonana eto izao. Miantso ny mpiasa rehetra ho tonga eny anivon'ny commune urbaine Antananarivo ny filohan'ny syndicat ny mpiasa ho an'ny rampitso itoy ny fitokonana raha tsy mbola mivoaka io karama io raha ny fanazavana. Ny mahakasika izay fitantanana tsy mahomby sy ny karama mampiasa ny commune tsy voaloha izay fa eo ihany koa ny fahatapahan-jiro lavareny no anisany loha hevitra nisongadina tao anatin'ny fandaharana miara-manonja tamin'ity androany ity. Mamintina amintsika ny andindiny izay ary Nzavandre Mahefa sy Andrakoto Malala. Raha ny mpiasa eny anivon'ny ministera isan-tsokajony no matetika nanao fitokonana noho ny tsy fandraisan-karama hatramin'izay anivoaka tamin'ny fahanginana ihany koa ny mpiasa eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ankehitriny izay mbola tsy narainy karama ny volana Jona. Ataratra ny tsy faiza amin'ny tantany loko volomboasary avokoa izany rehetra izany ho ny mpanolotsain'ny tanàna Clémence Raharnirina. Raha ny volaniditra teo anivon'ny commune urbaine Antananarivo zany rano tatitra izay nambara taminay tamin'ny fivoriana farany zay moa mampalahelo satria raha tokony hisy fivoriana foana isam-bolana rano tokony ho izy tanàna lehibe ohatra n'Antananarivo fa dia efa inina mihitsy zany tsy manao session extraordinaire intsony fa raha fivoriana farany fivoriana ara-potoana farany ny rahanay tamin'ny mpanatanteraka dia ny teny ny tale tompona andraikitra hoe 7 miliara ariary ozy izy ny volaniditra ho an'ny 2.4 kanefany ny vinavina zany na ny estimation izay noresahana tany anatin'ny hoe budget primitif ary mbola ny ampy kely tao anatin'ny budget rectificatif dia manodididina ny 7 miliara ariary ny volana eritreretina ampidiriny commune dia tsy nisy afa-tsy 7 miliara ariary zany nefa ny karaman'ny mpiasa fotsiny no efa mahery ny 4 miliara ariary isa-taona zany tokony alohan'ny commune amin'izay zavatra dikan'izay zany normal be karama tsy voaloha tsy andany zao irahantsika mahita ny lalana tsy vita ny fako ihany koa tsy afaka irahantsika mahita amin'izao fotoana zao zany zavatra rehetrarehetra izany io zany hatraty amin'ny commune urbaine Antananarivo dia tena ahitana taratra an'izay ihany koa hoe tena misy fitantanana tsy mandeha amin'ny laoniny ao anatin'ny tanàna Antananarivo io akoatra izay efa leo sotofoka izao fahatapahan-jiro lavareny tsy ahitam-baolana izao ny vahoaka malagasy ho ny solombam-bahoaka alaina Tsimbazafy tena leo tanteraka ny vahoaka malagasy mahakasika an'ity tsy fahombiazany fitantanana ny orinasa Jiramaty satria lasa izy ireo hatrany no mizaka n'ilay tsy fahamendrehana na tsy fahazakana mitantana n'ity orinasa ity amin'ireo asa mandrara zay atao hoe miankina amin'izany fampiasana herinaratra izany ka amafisiko moa zany araka ny fangatahan'ny vahoaka hoe rehefa tsy vitanareo le izy dia aleo mametra-pelana avokoa ny mitantana fa aleo ijerena olona tena avita sy afe sy afaka aman'izay olan'izay akoatra ny sosialy sy any toe-karena dia voaresaka tao anatin'ny fandaharana androany ihany koa ny raharaham-pirenena. Ny vavao mifandray amin'ny fampianarana kosa indray dia ny ena 7.5 ariary ny tambin-karama nomena ny mpampianatra amin'ny andraikitra ny fanaraha-maso ny mpianatra mandritra ny fanadinana baccalauréat raha tokony ho 4.7 ariary zany. Androany no fotoana ny zarana ny tambin-karama taona 2024 vao nafantatra izay fiainana izay ny mpampianatra ny andro iasana nefa nampitomboina. Tambin-karama taona 2024 ihany koa no nomena ireto mpampianatra ireto raha tambin-karama taona 2024 2024 ary 2024 no nampanantenaina fa hozaraina androany. Onjalalaina Ranaivo Manana sy mbola avatsara. Efa nanomboka tamin'ny efatrora maraina ny tonga teny amin'ny sisiko Analakely ireto mpampianatra miandraikitra ny fanaraha-maso ny mpianatra mandritra ny fanadinana baccalauréat ireto izy ireo izay niandry ny tambin-karama ny ho an'ny taona 2024 2024 ary 2024 misy tamin'izy ireo nefa nonoverina fotsiny fa tsy nahazo izay tambin-karama izay ary raha tokony ho tambin-karama telo taona no noraisiny dia tsy nandray fa tsy tambin-karama taona 2024 izy ireo androany mbola niaina ihany koa aza amin'ny maro-bola nomena azy ireo. 2 ariary isan'andro no lazan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa nomena ireto mpampianatra ireto tamin'ny taona 2024 ny ena ho 5.7 ariary nefa no noraisina nandritry ny 4 andro amin'izao io fiainana io izay tsy nisy fampahafantarana mialoha. Ministera zany laza hoe efa nivoaka nefa mbola tsisy nandray daholo ireo tsisy mbola nandray 2020 ireo tsisy nandray 2021
fa 2022 ty raisiny ty zao de le vola ihany koa de lasa niena miandry le vola androany zay azonay eo androany ifampiresaka zay fampandinika aloha zay mpitarika hoe ahoana ny atao fa le 2000 aniny ty fa raha tsy nisy fanairana nataonay tsy tongo ty etra tsy azo ty fa namany very tany koa ty. Ahina isy fiantraikany amin'ny fanatanterana fanadina bakaloria amin'ny herinandro avy zao ity tsy firarahina ny mpampianatra ity. Novanay ihany koa fomba fizarana ny tampikarama tamin'ity taona ity ary ity fanovana ity izay niteraka fikorotanana teny amin'ny Cisco Analakely androany. Isa-taona zany ty vacation ty rehefa avoaka dia ny Cisco ihany no mamoaka azy. Porte anankiray ihany no angalan'ny centre rehetrarehetra dia zarainy zareo par établissement le izy, zarainy par zone. Fa tamin'ity tonga dia nitambatra teto daholo dia eto vao hoe zaraina par centre dia isaky ny centre zany ka raha ohatra tsy tonga eto ny tompona andraikitra amin'ny centre dia mianahany eto zany le mpampianatra zay fa tonga tamin'ny 5 maraina tamin'ny 7 maraina satria tamin'ny 7 ny fotoana nomena amin'ny 20 nefa mbola tsy nahazo vacation ny akamaroany. Noho izao zava-misy zao dia milaza tsy anao mpampianatra dia anao ahoana zany ny fizotry ny fanadinana amin'ny latsinainy. Mpampianatra 3 mahery no voakasika ity tsy fandraisana tampikarama ity ary misy amin'ireo mpampianatra no milaza fa tsy handray anjara intsony amin'ny fanadinana bakaloria. Verozoa makasina ny tontolon'ny fampianarana eto amintsika izany nambaran'izy ireo. Mianjandro kosa nitady eo amin'ny bentanana Anosiala sy mivarotra amin'ny faritra antsoina hoe Barcelone alakamisy Anosiala tsy manaiky ny hiala amin'ny toeram-pivarotany manoloana ny tsindry ataon'ny bentanana ny mpivarotra izay manodidina ny 20 ny voakasika izay fanesorana izay. Nanamafy hatramin'ny farany fa tsy hiala amin'ny toerana ireo mpivarotra ireo na inona ataony bentanana. Teny an-toerana mitatitra amintsika ny andindinina izay onja lalaina Ranaivomanana sy mbola avatsara. Mpivarotra manodidina 20 mahery no kasainy bentanana ny komina Anosiala hoe sorona amin'ny toeram-pivarotany. Antony fanalana ny fitokanana ny EPP manara-penitra izay tsy mbola fantatra akory ny daty anaovana azy sy ny fampisehoana ho atao amin'ny kianja akaiky ny tseny ity ny 13 Jolay ho avy zao. Ny sabotsy lasa teo nampivory mpivarotra amin'ny bentanana fa tsy tokony hivarotra eo amin'ny toerana intsony izy ireo manomboka androany alatsinainy. Hatreto mbola tsy misy ny toerana mindrana ireo mpivarotra ary na ny tsena manara-penitra nampanantenana fa hametrahana azy ireo azy tsy mbola manomboka akory ny asa. Efa 3 taona no mivarotra teto amin'ity toerana ity izy ireo ary tsy hanaiko no afindrafindra intsony. Ny antony analanany eto zany dia hitokana ny EPP izy dia raha fotoana ao anatin'ny adiny 5 no analananay eto dia mba tsy rariny kosa angamba zany dia eo koa ny hoe fetiny ambondrina zany ve nentina hanasorana mpivarotra eto lazay fa manelingelina ny famoivozana ety nefa tsy hitako izay antony fanelingelenana famoivozana ety firy metatra miala amin'ny arabe ety dia zay zany ny antony hanasorana anay ety dia zay zany tsy hainaiky hiala eto. Zay ny tena foto-kevitra mpivarotra eto tsy hiala eto amin'ny Barcelone zay satria izy niteny tamin'ny fotoana andro namendrananay hoe tsy miala eny amin'ny Barcelone raha tsy misy ny tsena manara-penitra. Fa raha tsy manaiky an'le teneny hoe miala zany dia mety anao hevitra hono izy hoe androdana antony amin'ny andro alina nefa tsy ara-dalàna zany zavatra ataony zany. Zareo zany napidina avy any ambony any izy nilatsaka nakaty ambany nefa nampametraka izy hoe ataovy le trano hazo kelinareo fa nandany vola be re tompoko reo olondreo na vitandreo trano hazo kely reo dia avy eo nefa liza ongotana indray dia hoe miverena indray nareo ary miverina ny ambony indray dia zany ve dia tsy mbo tsapan'le be ny tanàna sy ny komina Anosiala hoe mba mampalahelo ihany hoe roasina avy ary dia miakatra midina dia miverina dia mihidina dia miakatra. Raha tsy ariary fa raha-fahakelo ny lan'ny mpivarotra iray tamin'ny fananganana ny trano azo fivarotan'izy ireo. Mivelona mivarotra avokoa ny akamaroan'izy ireo. Fanaovana tsinontsinona ny vahoaka ataon'ny bentanana ho hiatrany ireto mpivarotra ireto. Efa 12 taona zay varotako teto Anosiala na alakamisy kanefa ny ty bentanana ity dia tena sanana korotana amin'ny mpivarotra majinika nefa majinika ihany nanapetraka anazy tao tompoko famelomako ny vatako sy ny tenako sy ny akohonako tompoko dia varotra kanefa malahelo zay amin'izao satria hoe hoasorony eto amin'ity toerana ity indray zay. Ao Ambadika izy misy zavatra tsy milamina satria izay mpivarotra eto alakamisy eto amin'ny tsena Barcelona indrindra dia mamelombady amanjanaka daholo indrindra zao fotoana zao dia raha tsika malala fa katoko ny fampidirana mpianatra indray tsika. Noho izany tena miantso an'Andriamatoa Mera ary zay mba tokony hidina izy fampidinika aminay ety fotony fa tsy zavatra ohatran'izao ny ataony
any izy dia mamoaka didy fotsiny a fa tsy mifampiresaka amin'ny mpivarotra mazava tsara izy zany dia hita le izy zany misy trindrasolena ao ambadika le izy. Tsy vao ireto mpivarotra eto amin'ny Barcelona alakamisy anosialy ireto ihany no efa nanaova amin'ny bentanàna toy izao. Efa nisy fotoana ihany koa ny tena saika andrava-tsena maromaro teny an-toerana izay nolazaina fa hananganana foto-drafitrasa manara-penitra ilay faritra misy ny tsena. Miezaka mitady hevitra analana mpivarotra ny bentanàna. Ireo mpivarotra kosa etsaikilany nanamafy fa tsy anaiky ny ala amin'ny toerany. Andrasana araka izany ito an'ity raharaha ity. Ny pejiny sosialy dia velon-toaraina ny mponina ao amin'ny komina Ambatofahavalo distrika n'Antsimondrano noho ny aratsy ny lalana any an-toerana. Vokany misy fiantraikan-goavana amin'ny famoahana ny vokatra izany. Isan'ny fotom-piveloman-ponina any an-toerana ny vokatra fraizy. Ny fraizy ao Ambatofahavalo raha teo no anisan'ny tsara indrindra raha eto Madagasikara raha ny nambarany mponina Asinandriamalala sy Andrakotomalala. Tamin'ny fitondrana Ravalomanana no nisy fanamboarana farany ny lalana ao amin'ny komina Ambatofahavalo distrika n'Antsimondrano. Raha ny fanazavana azo tamin'ireo mponina ao an-toerana dia tsy misy afa-tsy ny fatiantoka no azon'ireo tantsaha rehefa miakatra ny vokatra fraizy noho ny aratsin-dalana kanefa dia anisan'ny tsara indrindra eto Madagasikara ny fraizy avy ao an-toerana. Fanamboarana zany tamin'ny andro fitondrana zany tena marina mbola tsisy. Zay tena marina mbola tsisy. Fa tamin'ny andro Ravalomanana zany efa mbola hita mba nisy kajy kely zany mba namampariny teny zany tena marina. Setraka analandratra ao amin'ny ety dia vokatra miakatra ny anay zao dia tena hoe mampalahelo satria tsy le lafo mientana mora. Zay zany miaina ny akatsako. Izy zany andraisany anazy raha vao atao anaty famboarana zany dia fitokarivo dia eninarivo. Tena ohatrany hoe nefa ny tsara karan'io frezy io tena grave. Hoe tsy maintsy mivoatra anao mba tiana kaniny dia amidina eo na ohatrina lirodrio mba tsy mijery le maso-karena toy zany. Dia fiantraikany zany ny lalana dia ny mpivarotra mazoto nefa tômôbilina sy ny lanjan'le lalana andehanana olona zany miakatra vivana satria mbaty fotsy 10 km zany andravana 2 arivo no Antananarivo dimanjato sy telo dia zay zany lalana sy ny famambokatra nefa ny eto amin'io mikarina frezy zao andeha dia zay zao akany zareo Royal ny frezy ndraiky esy miakatra ny Antananarivo. Tsy misy rano jirama ihany koa ao amin'ity komuna ity ka ity pompy namboariny solombavambahoaka Alain Ratsimbazafy ity no antokana mba ampiasain'ny mponina. Tsisy rano jirama ity tamin'ny rano fisotro zany madio tamin'ny faritry ny komina fa misy rano madio zany io zany dia marina nambarin'ny député Alain Ratsimbazafy zany. Saika toy izany avokoa ny olana rehetra manerana any Madagasikara. Olana izay ahitany kandida marika Ravalomanana vahaolana raha ny voarakitra ao anatin'ny fandaranasany Map Plus. Anisan'izany ohatra ny fampisakafoanana ny vahoaka malagasy ny fanamboaran-dalana izay nahafantarana izany Ravalomanana izany. Indraimbavy eo amin'ny pejiny finoana dia ny Monseigneur Andria Tsoavina Jean Pascal no notendreny Papa François ho évêque ny diocèse n'Antsirabe. Évêque mpanampy tao amin'ny diocèse n'Antananarivo ny tenany dia ho aloha saingy nanomboka androany 10 volana Jolay no voatendry ho évêque ny diocèse n'Antsirabe. Ny vavaon'ny fanatanjahantena kosa indray ary norombahin'ny ekipany FC Zazamainty ny Omby Matavy sy nandritra ny lalao ady omby izay nokarakarain'ny fiangonana katolika Ambatofahavalo. Ny solombavambahoaka Alain Ratsimbazafy no nanolotra ny Omby Matavy ho amboara noho izy zanaka ampielezany ity komina ity. Asinandriamalala sy Andrakotomalala. Ny ekipany FC Foudre na ny Zazamainty no nandrombaka ny Omby Matavy avy amin'ny solombavambahoaka Alain Ratsimbazafy nandritra ny lalao ady omby tao amin'ny komina Ambatofahavalo omaly alahady. Sarotra nefa ny fanamanantena sy ny fiatrehana lalao tahaka izao noho ny tsy fampiny eo am-pelantanana hoy ny fanazavana nentin'ny mpanazatra ny FC Foudre izay nibatany amboara. Eo an'le olana fitaizana tanora aloha zany voalohany indrindra eo an'le matériel satria reo bandikely izay hoentinay ireo zany zao dia na matériel ary lasa ifantombiazana fa tsy tena ampy le hoe samy manana ny tsirairay na dia hoe miezaka ary izay mitarika zany no vidy mba hoe anafa tena tsy vitanay 100 isan-jato araka izay ilana azy le matériel dia izay no tena hoe olana lehibe eo aminay amin'ny resaka fanatanjahantena salan'izao. Rono iray ny isan'ny sarandrotota. Vahoaka maro no nanatrika ny lalao famaranana omaly. Nahaliana ny rehetra ny fahitana ny baolina ny ady hatramin'ny farany.
Ny vahoaka ty anatin'ny commune Ambady Fahavalo ny lalao baolina kitra ary maro ny tanora no atao hoe mivondrona ao anatina club manao an'izany ekipa mifaninana izany ka androany zany no tanterahana ny lalao famaranana izay nanolorana ny loka ho an'ny voalohany izay omby natolotry ny solombavambahoaka ho an'ireo ekipa izay nandresy ireo ary isaorana moa mpikarakara tetỳ toerana satria hitasitsapa tokoa ny firaisan-kinany rehetra ary tao anatin'ny filaminana no nanatanterahana an'izany lalao izany. Amarahantsika ny fampalalam-baovao taky ny mahazatra ny maresaka iraisam-pirenena dia isy ny fisionany eo amin'ny filoha amerikana Joe Biden sy ny mpanjakany Angletera Charles III andrasany rehetra ny mety ho akon'izay fionana izay manoloana ny zava-misy maneran-tany fa indrindra ny ady eo amin'ny Ukraine sy Russie. Zavandre Mahefa sy Andra Kotomalala. Anigadona omaly alina tao Londres ny fiaramanidina nitondra ny filoha amerikana Joe Biden. Afitsidiana tselatra mialohan'ny fionanan-tampon'ireo firenena mivondrona ao anatin'ny OTAN izay atao an'ny Letonia. Azo antoka araka izany fa isy ny fionana eo amin'ny filoha amerikana sy ny mpanjaka Charles III. Tafiditra ao anatin'izany fionana izany ny fanamafisana ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny rotonta. Ho voaresaka ihany koa ny momba ny fanohanana ny Ukraine miaraka amin'ny Prime Ministre Britannique Rishi Sunak ao amin'ny lapam-panjakana fiasan'ity farany ao Downing Street ao London. Andrasana araka izany izay mety ho ako n'ity fionana eo amin'ny filoha amerikana sy ny mpanjaka ny Angletera ity. Dia izay ihany koa ary no manakatona ampejy ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity mankasitraka anao hatrany manaraka ny fampalalam-baovao any amin'ny hatramin'ny farany. Tahaka ny mahazatra azy ho arahanao rehefa avy eo ary ny fampalalam-baovao ny fandaharana ahoana marina, fandaharana Global News ary ny fandaharana dinika aorian'izay kosa no anarantsika ny horonan-tsary. Ny tenako azy mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray tompoko.